fifidianana ny tombo 1,7 ny teto Analamanga ho ny safidy. Anto-karabola ho an'ny député fifidianana fampiderana vola fa tsy fitondrana vina ho ny avy amin'ny antoko humaniste écologiste. Raha Bamangoky olona 3 any amponja ka saina ho samboly ny Eliara Bevahina. Manatitra ny araba tombo-kilasy tongovavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanazana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity. Fifidianana ho an'ny mpanambola, fifidianana fampiderana vola, fa tsy fifidianana hitondrana vina ho an'ny firenena no tanjo ny fanjakana hoy ny antoko humaniste écologiste manoloana ny fampiakarana. Ilay antoka arabola ho an'ireo maniry ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ankilany tsy mahaleo tena ny seny ary manara-drendrano amin'izay atao amin'ny fanjakana fotsiny andry. Tato-baovao Zavandriamaefa eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Faniliana ireo antoko politika hafa fangejana fahefana sy fitazomana seza izay olombitsy manambola sy manan-katao ihany no afaka irotsaka hofidiana. Ireo no antony mahatonga ny fanjakana nampiakatra avy efatren'ny antoka-arabola ho an'ny firotsaka hofidiana ho solomam-bahoaka hoy ny avy amin'ny antoko politika humaniste écologiste. Tsy ho zakany antoko politika sasany mihitsy anefa iteti-bola io na dia eo aza ny fiomanana trinela sy ny fananana vina matipaika sy tsara entana mpandrosoana ny firenena. Ny zavatra iny dia ny antoko politika misy tsy anana candidat, misy olona orne mpanao bizina fotsiny manambola dia mirotsaka. Lasa fampisehoana vola zany ilay izy fa tsy fitondrana vina. Ka eto izay dia miteny fa raha tiatsika ny anao politika madio dia tokony angarara foana ny fidiran'ny vola ary tsy tokony ankina amin'ny lafiny vola no irotsahana fifidian'ny idinisa. Ankoatr'izay atao rafitra natsangana andaniam-bola mpanjakana fotsiny ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ho ihany ny fanazavany. Tsy mahaleo tena ary miankin-doha sy miera amin'ny mpitondra vao afaka mandray fanapa-kevitra ny seny ho ny fanazavana. Ankehitriny zany dia tsapanay mahitsy hoe tsy nanana fahaleovan-tena n'izany seny izany ka tsy tokony isy budget na ny teti-bola tokony ho apetraka ao amin'izany fitsarana fitantanana ny fifidianan'izany fa tokony ho raisin'ny gouvernement tanana io. Naporofo amin'izany koa moa ilay fandefasan'ny seny tolo-kevitra tany amin'ny gouvernement ny resaka datim-pifidianana zany izay efa nisy fahatarana be ilay izy dia nagaganay hoe ny solombavam-bahoaka indray no nalefa aloha satria raha ny marina zany dia tokony mibe ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina zany no mandeha aloha ka io moa zany efa fantatra hoe misy kajokajo politika io mba hananany mpitondra amin'izao maro anisa ao amin'ny solombavam-bahoaka dia izay ny antony nandefasan'ny solombavam-bahoaka mialoha zany. Ho lasa fomba ratsy fanao eto amin'ny firenena ny fanitsakitsahan-dalàna sy ny fanapara-pahefana ataon'ny mpitondra tahaka izao ka tsy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena na oviana na oviana. Namoaka tatitra momba ny asa vitany, nandritra ny fanaramaso ny fanavozany isan-taona ny lisam-pifidianana na ny ralina ny firaisamonim-pirenena safidy. Ny tombo 1,7 ireo olona vaovao voasoratra anarana tao anaty lisam-pifidianana raha ny tatitra navoakan'izy ireo androany. Tena antoerana nanangona ny vaovao Asinandriamalala sy Taiziniana. Niakatra 1,7 ny tany olom-pirenena vaovao voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana nandritra ny fanavozana isan-taona ny lisam-pifidianana izay ny farana tamin'ny 15 febroary lasa teo raha ny fanaramaso nataon'ny firaisamonim-pirenena safidy. Ny teto Analamanga ny tena nahitana olom-baovao betsaka indrindra any Avadivavy, Giorombe, Betsiboka kosa ny faritra ambany taha indrindra. Niakatra 1,7 ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana raha oharina amin'ny voasoratra nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitra ny mpifidy. Analamanga no nahitana mpifidy vaovao ny soratra anarana be indrindra nahatratra 3,750 izany. Izany hoe 5,300 mpisoratra anarana narahana maso. Ny Vadivavy, Fatra Vadivavy, Giorombe, Betsiboka, ireo kosa zany ny faritra ambany indrindra ny isan'ny mpifidy vaovao ny soratra anarana satria latsaky ny arivo.
fanajana amin'ny apahany reo fepetra voalazany lalàny tsy mitovy ny fametrahany CLRE eran'ny fokotany manerana ny nosy na dia nisy aza ny ralina tamin'ireo fokotany na rano safidy maso tamin'ireo fokotany na ranomaso dia 5 faingo 200 no hita fa tsy misy CLRE ny fokotany izay mifanipaka amin'ny lalàna velona misy ny faritra diana sava ary anosy ny faritra tena nahitana an'izany tsy fisian'ny CLRE izany izay heverina fa izy fetraikany amin'ny mety ho tsy fangaraharano sy tsy fatokisan'ny mpifidy ao anatin'izao fanavaozana ny lisitra izao 24,7 ny CLRE na ranomasy ihany no voatsangana araka ny lalàna izany dia mety anelingely ny fandehanany asan'ny komity mpanisam-pifidy amin'ny ara-dalàna teboka fahatelo dia ny firotry ny vehivavy nandeha ny soratra anarana ary tsy fahitana firy kosa ny tanora na dia voaintana mafy aza ny vehivavy mba hisoratra anarana dia tsapa kosa fanalaina ny tanora amin'ny akabeny izay tena mbola mila ezaka mafy mba hidiran'izy ireo bebe kokoa ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana 20 faingo anisan-jato mpifidy vaovao ny soratra anarana dia vehivavy tao anatin'ny lisitry mpifidy na rano safidy maso no maria safidy ihany koa fa maro tamin'ireo sefokotany no tsy netiny zara vaovao tamin'izy ireo araka ny toromarika avy amin'ny ambaratonga mpahefana eo amboniny fa ny fantoka bebe kokoa tamin'ny fambolem-bary ny mponina Ambohitrimanjaka ataoriny tolona ho fanoherana ny tetikasa Tanamasoandro tetikasa izay saika notorany fanjakana ireo tanimbary 1,4 hektara tafakatra hatrany amin'ny 9 taona isan'ny hektara ny vary miakatra isan'ireo nitarika ny mponina tamin'ny asa famokaram-bary zany aliben'ny tanàna izay namelabelatra ny asa iantsoroan'ny olom-boafidy Asinandriamalala Taizina Trany ny fantoka betsaka tamin'ny fambolem-bary ireo mponina ao Ambohitrimanjaka rehefa tsy naomby nitetiky ny mpitondra anototra ny tanimbary 2 hektara mahery saika anaovana ilay tetikasa Tanamasoandro tamin'ny taona 2020 taorian'ny fanoherana mivaivay nataon'ny mponina sy ny tatsà ka naresy tosika ny mpitondra dia nampiasaina araka ny tokony ho izy ny tanimbary ary natsaraina ny fampidiran-drano ka nazahoana namboly-vary tao anatin'ny 4 taona sesy raha toka ny ato ny voly-vary tao anatin'ny fotoana naharitra amin'izao manodidina ny 5 hatramin'ny 9 taona ny vary vokatra amina hektara iray sedra maro mihitsy vao navita sy natateraka aniny tsy fanatanterahana ny Tanamasoandro tao anatin'ny commune tanimbary Ambohitrimanjaka iny zany zay ny anankiray dia teo zany zay nanomboka nanao défi hoe rehefa tsy nato Tanamasoandro ny tanimbary dia tsy maintsy ampiasain'ny vahoaka araka ny filany azy amin'ny matanimbary azy satria zay zany zavatra tena hoe zava-dehibe tamin'ny commune Ambohitrimanjaka ho an'ny commune Ambohitrimanjaka sy ny vahoaka hoe io tanimbary io zany ny tena fiariana ny 5,20 ny vahoaka ny Ambohitrimanjaka miary sy mivelona amin'ny tanimbary io dia zay zany mahasoana voalohany hoe natao songadina mihitsy hoe rehefa tsy Tanamasoandro zany rehefa tsy mitotokana fa tanimbary fiveloma vahoaka ny Ambohitrimanjaka ihany izy dia nampiarina mihitsy zany tao anatin'izay 4 taona zay zany nanetsa ny olona ny karama ataony olona ny velona ataony olona ny ompo taony olona namboly vary taony olona ny jinja ny vokatra ny olona ary ny velona ara-dalàna zany hoe namboly vary foana zany tao anatin'izay 4 taona zay fa talohan'izay ary zany zavatra hoe fitserareta tsy atra fotsiny fa nanana fotoana mihitsy zay tao ny 5 taona teo tsy namboly vary sahirana ny tafambolem-bary vamoaka ny Ambohitrimanjaka dia niezaka nanamboatra ny barazy zay niezaka koa nanao ny kanal fampidirana rano avy any amin'ny barazy natany teny Sapany natany Akotrana nampidirana teny Atambary dia tia fotsiny mampafantatra vahoaka na Ambohitrimanjaka zany fa ilay 500 efa nazahoana fakatoavana tamin'ny filakevitra mihitsy zany efa nazavaina tamin'ny Isam-pokotany nanamboarantsika ilay kanal fitarihana rano kanal d'irrigation miala teny amin'ny barazy teny Atsapanana paika tery mandika namana eo amin'ny tetezana fefoloha makany Merina Nosiny. Ankoatra izay hiatrika fifidianana tsy ela isika eto Madagasikara anisan'izany ny fifidianana ben'ny tanàna maro ireo olom-pirenena no tsy mahalala akory izany atao hoe asan'ny ben'ny tanàna izany ka tondrany ity ben'ny tanàna ity fanabeazana sy fahalalana ho an'ny malagasy.
Bentanana koa zany miantoka ny asa fampandrosoana rehetra ao anatin'ny commune anankiray izay raisina amin'ny alalan'ilay hoe plan communal de développement izay mahazahoana fankatoavana amin'ny ireo mpanolotsaina ny communal ko zany iny PCD iny. Ny fahatelo ny bentanana koa zany no mandamina sy mandrindra ny resaka fametrahana ny eny anivon'ny fiarahamonina rehetra zany, na ny fifamoivoizina zany na ny tsena zany na ny fandaminana any anatin'ny fokontany isan-karazany ihany. Ankoatran'izay magistrat de la ville sy tompon'andraikitra amin'ny resaka fanatanterahana ny asa fampandrosoana arak'izay ilain'ilay commune ny bentanana. Ankoatr'izay isan'ny olana sedrain'ny mponina etsy Ambohitrimanjaka ny resaka fitanterana. Raha ny farazavana dia mahatsiaro ho maty antoka lany fotoana ireo mpitatitra miazo any Ambohitrimanjaka noho ny fahasamandalana diso tafahoatra eny amin'ny 17 hektara ka miteraka fitohanana izay tsy izy ka miteraka fahasaranana ho an'ireo mpitatitra izany. Pejiny politika izay ihany tsy maintsy andinika ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina amin'ity taona 2024 ity ny mpitondra fanjakana noho ny tery ataon'ny mpamatsy vola ho ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama. Lalana telo no mety arosin'ny fanjakana ho an'ny Antenimera na dia ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka aza ireo izay ho kandida amin'ireo solombavam-bahoaka amperinasa. Asin'Andriamalala tahirana mitatitra ny Antsim-Piriam-Baovao. Satra ho an'ny mpitondra fanjakana ny tsy hampandinika lalàna momba ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 noho ny tsindrimafy ataon'ny mpamatsy vola ho ny solombavam-bahoaka Emilien Rambosalama. Iaraha malala nefa fa ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka ireo solombavam-bahoaka mbola ho kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny fotoam-pivoriana io ka lalana telo no mety izoran'ny mpitondra. Voalohany amin'izany dia mety anao itsin-dalana fomba ratsy ny hatramin'izay indray izy ireo. Dia mandeha amin'ilay ohatran'ny efa nataony tamin'ny taonany fandimy taona ka 2019 dia any amin'ny faran'ny fivoriana zany hoe herinandro alohan'ny faran'ny fivoriana vao aseho an-dry zareo izay zavatra dia tsy manam-potoana intsony zany ilay solombavam-bahoaka izay eo andiniana azy fa dia ohatran'ny hoe zay ny majorité dia zay lany eo na olona fito ary zany no tonga mivory eo dia fa lany amin'izay satria zareo no amin'ny majorité. Lalana faharoa mety iandry izay solombavam-bahoaka vaovao voafidy vao andinika ny LFR 2024 kanefa sarotra inona izany noho ny mbola tsy ahafantarana izay ho maro anisa ao anatin'ny Antenimera-pirenena. Ny zava-misy mety hitranga koa nefa dia tsy ho aseho mihitsy ndraiky eo raha tsy hoe iandry zay atao hoe valim-pividianana zay raha tokony ho izy dia tokony ivoaka ny 2 Jolay taona 2024 zay tafiditra mbola anatin'ny fotoam-pivoriana dia mety hoe zay solombavam-bahoaka voafidy rehetra indray zany no asainy no mandany an'izay. Io moa zany dia mbola lakalaka satria 8 taona mifandehany hoe le rapport de force arakarak'izay valim-pifidiananao hoe iza ny maro anisao, iza ny vitsy anisao fa arakarak'izay. Zay koa zany mety hoe tranka anankiray mety hitranga. Efa fanao izao fitondrana izao tsy manara-dalàna ka mety tsy hisy ny fandiniana ny LFR 2024 amin'ity taona ity raha ny fanazavana. Mety ho satra nefa io lalana iray io satria isy fiantraikany amin'ny famatsim-bola avy any ireo mpamatsy vola izany. Na mety ho ataony mihitsy koa hoe tsy ho asina LFR io ohatrany tamin'ny herintaona fa soany zany kanefa zay dia olana be amin'izao fotoana izao satria tadio tsara efa misy olana amin'izao amin'ny famatsiana era amin'ny Madagasikara na amin'ny banque européenne d'investissement na ny atao hoe mpamatsy vola partenaire financier miaraka amintsika ka ho sarotra be ny anaovana zany indrindrindrindra koa ny fanjakana amin'izao fotoana zay hoe fanteny hoe misy secrétaire mpanjakana 12 sokafany dia ahoana koa nefa ny atao hoe budget de fonctionnement momba an'izany satria tsy tafiditra atao amin'ny LFI ny fandiniana n'izany budget de fonctionnement zany secrétaire mpanjakana 12 zany zay tiana manamaritra fa any amin'ny
filohan'ny repoblika no miasa no miankina mivantan'ireo sekretera mpanjakana raika ambe folo reo dia indrindrindrindra koa ilay atao hoe faritra faefatra amby roapolo izay anasarana ny aloatra mangoro izany hoe faritra anankiray vaovao mihitsy dia ahoana koa zany ny fonctionnement io dia inona ny atao hoe ny zona d'accompagnement zany momba ny fanatanterahana izay hoe fanangana zay faritra efa amby roapolo sy ho raha tsy endrika eo anatrehan'izao tontolo izao indrindra fa ny mpamatsy vola ny fanjakana raha tsy ampandinika ny lalàna amin'ny fiantetim-bolam-panjakana na sy mpantsiana ho antaona 420 ka eo zany dia sarotra dia sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana tsy anisy elefery satria dia ho ratsy tare ho mason'izao tontolo izao izy ho mason'ireo atao hoe partenaire financier ary indrindrindrindra ho ratsy tare atao mason'ny malagasy satria manao zavatra tsy ampeverana ohatrany hoe lasa raha izany zavatra tranga dia ohatrany hoe ny sarety indray lasa lohan'ny omby kanefa sarety ny tokony sarika ny omby fa tsy ny omby no manositra ny sarety ka raha izany ny zava-misy dia ho hafahafa ihany ny fiainandra malagasy raha ohatra hoe io zavatra io zany no jerena tsy aivina fa marobe ireo fanapahan-kevitra sy ahitraitra vaovao natao ny fitondrana izay tsy hita tao anatin'ny lalàna amin'ny fiantetim-bolam-panjakana lasitra ho antaona 420 andrasana araka izany izay mety ho fanapahan-kevitry ny mpitondra na andinika ny teti-bolana sy mpantsiana 420 izy ireo na andeha anitsaka indray ny lalàna ireo mpitondra amin'ny Madagasikara. Miantso ny mpanao politika malagasy ho mailo ny fandarana miara-manonja androany raha nampitany zava-misy eto amintsika sy ny fahafatesan'ilay mpanohitra rosianina Alexis Navalny raha ny zava-misy amin'izao mpanao politika maro no hanaovany fanjakana antsojay sy valifaty politika ary misy mihitsy aza ireo mamony ainy vokatra izany. Honjalalana Ranaivo Manana Mano Randriamalala. Anisan'ny tondrany fandarana miara-manonja famakafakana ny mahakasika ny fahafatesan'ilay mpanohatra ny Vladimir Poutine dia Alexei Navalny. Nasanjoro nanohitra ity filoham-pirenena Rosianina sokajiny firenena maro mpanao didy ity Alexei Navalny. Raha tsy aivina dia nisabotsy lasa teo namony ainy tany amin'ny fonja nitazonana azy izy ary nampisolo vavaza aza tsy nafantatra ny fahafatesany raha tsy tamin'ny tambazotra antserasera raha ny vaovao miparitaka maneran-tany makasika ity raharaha ity. Sahirana ihany koa ny fianakaviany vao nahitany fatiny. Tamin'ny taona 2000 Navalny niditra tamin'ny sehatry ny politika ary tamin'ny taona 2010 nanangana ny tokony. Nijoro nanohitra ny kolokolo sy ny jado natandro sy ny tenany ary izay no nahazo ny sazy 7 taona an-tranomaizina ary izao ny afara tamin'ny fahafatesana izao. Ahitana taratra ity fomba fiady ny filoham-pirenena Rosianina ity ny fampanginana ireo masamy laza ny tsy mety ataony amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Maro ireo mpanao politika hiarany antsojay ny fitondrana anisan'izay ny Roly Mercia sy Mbola Rajona ary ny Nidoni izay namony ainy vao tsy elakory izay. Dia mila fahamailona be mihitsy zany eo amin'ny fomba fanaovana politika dia Madagasikara indrindra rehefa tonga aminatin'ilay hoe misy olona tena makamamy fahefana ohatran'ny zavatra ataon'ny Poutine ohatran'izao dia mila fitandremana be hoe mitonga ny amin'ny fahafatesana mihitsy ny fijoroana amin'ny marina ary ny olona tena hoe limpahefana tena hoe limbonatra ary tsy mamototra izany dia tonga amin'ny fanaovanaovam-poana satria tsy mieritreritra hoe mbola isy fahafatesana ny aorianan'izao fijoroana amin'ny maha-olombelona izao hoe fa dia izao potehana daholo izay manelingelina ary amronana dosie ary indrindraindrindra raha mbola ilaina aza dia trandrahana mihitsy amin'izay mety hoe ahafana zany manageja amponjany maro any anatin'izany fonja izany tahaka izao mahazo any Navalny izao lasa natao fomba hamonon'olona amin'izay mety hoe mpifahavalona tsy mitovy hevitra ara-politika zany ity resaka fomba fanaovana politika ity ary tonga hatramina fahafatesana mihitsy. Rehefa ohatran'izany manko ny fomba fanaovana politika sy ataon'ny mpanao politika indrindra mitondra fanjakana dia olona faible izy zany, olona corrompu zany, olona mieritreritra izy zany fa andriamanitra kely eo anatin'ny fitantanana ny firenena. Io le nitenen'ny Navalny hoe aza mieritreritra mihitsy fa izy ho maître an'ity pays ity. Olom-panjakana maro no naneneva manoloana ity fahafatesany Navalny ity ary misy amin'izy ireny no hampangany Poutine ho ao ambadika izany. Raha ny vaovao miparitaka hatrany dia milaza noho ny tolona nataony ny vadiny Alexei Navalny.
pejiny sosialy kosa indray no ny fantrana sy ny fampitehan'ny fiarahamonina dia tonga hatramin'ny tsy fifampitokisana intsony ny eo amin'ny mpitondra sy ny entina antony iray tena mahatonga ny vahoaka ikomy sy hitroatra hoy ny mpandinika fiarahamonina tranga izay vao niseho ny sabotsy lasa teo tany Ankazimirihotra no tafeny fokon'olona ny Baron Zandary tany an-toerana no ny fitifirana lehilahy izay voalaza fa olon-dratsy Zavandriamahefa Andry Rakotomala. Notafiany andian'olona ny tobin'ny Zandary tao Ankazimirihotra ny sabotsy lasa teo. Voalaza fa nisy lehilahy notifirin'ny Zandary ka maty tao Ivory, komina Avinany Mandoto. Nambarany mponina nefa fa tsy Jiolahy io lehilahy io. Natezitra ny fokon'olona izany ka nirohatra nanafika ny Baron Zandary tao Ankazimirihotra ireo andian'olona. Vokany, fiara iray sy moto 5 no kilan'ny afo, ary manodidina ny 8.7 isanjato ny fitaovan'ny Zandary no simba tsy nisy noraisina avokoa. Tsy tonga ho azy ny tranga toy izao ho ny mpahay fiarahamonina fa maro ny antony mahatonga ny vahoaka hitroatra. Tsapatsika fa amin'izao fotoana izao no ny mety resaka fahatrana eo ihany koa ny mety ataontsika hoe fampitian'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny le firaisan-kina na fampitian'ny resaka fihavanana eo amin'ny fiarahamonina dia lasa tsy manana ny fampitokisana ary rehefa potika izay fihavanana izay dia lasa tsy mifampitsinjo intsony le fiarahamonina ka rehefa manomboka tsy mifampitsinjo amin'ny fiarahamonina manomboka ihany koa le fifanitsana ndraikitra dia lasa tsisy an'le fifampitokisana intsony ka rehefa tsisy le fifampitokisana ka raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina dia manana heritreritra matetika amin'ny fiarahamonina indrindrandrindra eo amin'le toerana hitroatra satria mila tadiditsika amin'ny fiarahamonina anankiray dia tsy hoe mipetraka teo fotsiny fa nanana ny tantarany io manana ny kolotsainy io ary ny tsika ny fahefana matetika ataontsika hoe centralisé eto afovoany eto ka anika zara tena marina araka teny misy le hoe tany lavitra andrina satria rehefa tsy mandray any toerana anarany mba misy an'le ataontsika hoe manam-pahefana sy tompona andraikitra any amin'le fiarahamonina any amin'le lavitra andrina teny antsika nefa tsy mandray araka ny tokony izy le andraikiny ary indrindrandrindra mety hoe manao lasa fay tsy mampafantatra ihany koa ny olona tsy miara araka ny tokony izy mety tsy manaraka ny lalàna ihany koa ohatra dia mety mahatonga le fivakisana ny fiarahamonina ka mahatonga ny olona mety hoe ikomy na hitroatra amin'izay zavatra izay. Hatreto misy 30 ireo olona voasambotra tao aorian'ity sakoroka nitranga tany Ankazimirihotra ity raha nitatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Voalaza fa zaza mainty efa mpanao ratsy ikoizana ary mpampiororo olona tao an-toerana ity lehilahy maty notifiriny Zandary ity. Tsy vahaolana ny fisamborana ny tenako sy ny fanagadrana olona manoloana ny olana ao amin'ile Makibamangoky averena ao amin'ny vahoaka ny taniny ary avoay ireo 3 miralahy nogadrana noho ny fijoroany aro ny taniny hoy Eliara Bevahiny mpikambana ao anatin'ny fikambanana Masikoro Arivolahy sampana Antananarivo na ny Fima fanajajina. Kasain'ireo olom-panjakana amin'ny faritra Atsimo andrefa natoriana sy samborina ny filohan'ny antoko politika Otrikafo Eliara Bevahiny amin'izao fotoana izao raha ny nambarany. Vonidina nijery fotony sy nijery ny olana menjady amin'ireo mponina sy tatsay aran'ny tsindry sy ny fangalana ny tanin'izy ireo tsy ara-dariny ao amin'ile Makibamangoky faritra Atsimo andrefana ny tenany raha ny fanazavana. Vahaolana andrasan'ny olona nge tsy ny hoe fanagadrana ny teny fa hoe ny ahafahanareo mamerina ny tanin'le olon'ireo 100 isanjato akoatran'ny lehibean'ny faritra Atsimo andrefana zany amin'izao fotoana izao izay mieritreritra hitory ny tena dia mitombo indray zany zareo miampy ny lehibean'ny distrika ny Morombe izay milaza hitory sy sambotra ihany koa miampy ny taleparitra ny fambolena sy ny fiompiana Atsimo andrefana izay milaza imason'ilay fokon'olona voron'zareo zareo no miresaka an'izay hoe ampisambotra ny tena oza hoe zany aloha tsy izany mihitsy no andeha ampiemitra anay vonenay dia tsotra avereno amin'ny olona 100 isanjato ny tany avoay lay telolahy miaro ny tanindreo satria tsy heliko zany ary aza ampiororonareo ny olona fa anjaranareo no manamora ahafahan'ny olona mahazo karatany manana titra mba ahafahana mivelona sy mipetraka ampitonidy eo amin'ny taniny. Nolazain'ny fanjakana tamin'ny alalan'ireo tompony andraikitra teny fotony afa ho ajarian'ny fanjakana ny tanin'ireo tatsaka ho alaina aloha ary avy eo averina amin'ny tatsaha ary omena titra izy ireo. Zavatra fa nefa no nitranga taty aoriana lasan'ireo olom-panjakana sasany tanin'ireo tatsaha ho ny fanazavana. Tonga ny taona 2024 vita tanteraka ny asa raikitra ny fizarana ny tany misy olona manana 100 hektara fa 1 hektara sy 520 santiara sisany naverina aminy. Misy olona manana efa 100 hektara zara fa 100 hektara sisany naverina aminy. Misy olona
nanana roa na telo efatra hektara tsy nisy mihitsy na de ray centiara ary naverina taminy eo ny toetrahan'ny ady hevitra lasa misy mpanambola tsy avy eo atoerana lasa mahazo velaran-tany betsaka ny tompony tsy mahazo ny sasany ny sasany miena nefa misy mpanambola tsy manam-pahefana lasa mahazo apahany betsaka amin'ilay tanin'olona zay tsy nanana. Fitoriana sy fanagadrana no miandry ireo mponina mijoro sy miaro ny taniny. Misy telo mirahalahy zao migadraina fonjan'ny Morombe vokatry ny fiarovany tany le telo mirahalahy reo mariako zanak'ilay rangahy zay manana 700 hektara ndesahako teo miviazara 700 hektara miverina aminy mijoro ary le olona zany mitrotra zay no nanagadrana azy ary reo telo mirahalahy reo ray tapo reo ary tsy vitan'izay fa ny raindry zareo koa mbola miandry fitsarana ihany koa zay isan'ny anovana ihany soavy azo atao an'izany kosa ilay vahoaka majinika efa manahirana lizy zay moa zany no isan'ny antondianay tany. Commune telo amin'ny faritra Atsimo andrefana no voakasiky ny tetikasa Bamangoky dia ny amin'ny commune Tanandava station, ny ao Ambekily ary ny any Morombe. Manodidina ny 5,000 hatramin'ny 4,000 hektara ny tany voakasiky ny tetikasa. Ijoro iady amin'ny tsirariny izahay ao anatin'ny fikambanany Masokoro arivo lao ny fanazavana na dia misy aza ny fandrahonana samihafa ataon'ny olon'ny fanjakana. Pejiny fitaterana tonga vao maraina tetsy amin'ny fiantsonana ny fiarakaretsaka manoloana ny Institut d'hygiène sociale Analakely Androany ny mpiasa ny SMGD nampafantatra ireo mpamily fiarakaretsaka fa lasa andoavam-bola ny fiantsonan'izy ireo eo amin'ny toby fiantsonana io. Tsy manara-dalàna nefa izany fanapahan-kevitra izany ary fanapahan-kevitra olotokana no ifanapahana io. Tsy nandalo teo anatrehany mpanolotsan'ny tanàna ho ny filohan'ny voamerany fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no sady filohan'ny fikambanana mpitondra taxi eto Antananarivo Clémence Rarinirina izay nidina teny antoerana Androany ary nilazany fa maro ireo fiantsonany fiarakaretsaka no hiarany antsojay. Asin'Andriamalala Taiziniana. Aterana ny an'ireo mpamily fiarakaretsaka eto an-drenivohitra indrindra teto alohany Institut d'hygiène sociale Analakely Androany raha naray taratasy avy amin'ny orinasa munisipaly mitantana ny fiantsonana SMGD fa lasa andoavam-bola ireo fiantsonana ny fiarakaretsaka manerana ny renivohitra. Avy hatrany tena mali izany ny filohan'ny FTR sady filohan'ny voamerany fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra raha matoky Clémence Rarinirina ary laza fa fanapahan-kevitra olotokana izany. Dikan'izay ho anay zany dia zavatra somary pototra mihitsy ilaina tongavana teto ka nilazaina fa payant satria itony ny proof sationany tony amin'ny fikarakarana taxi ireo izay zara miteny fa tsy ara-dalàna io nefa nataony zareo satria tsy mila vaniny taxi ville dia natao hatramin'izay hoe renouveler ny isa-taona dia renouveler dia mandoro arivo nefa ny tsy misy an'izany mihitsy hatramin'izay dia aminay zany izao fa fidinana fotony aty ataon'ny SMGD ka fa madiana ho payant ny stationnement taxi ville izao dia fanararotana tsotra zao fanararotana ny fahefana ary fandikana ny lalàna izay misy satria stationnement na taxi dia fa reo ny stationnement taxi hatramin'izay averiko any tsy misy texte milaza amin'izany hoe tsy maintsy renouvelena ny stationnement na taxi. Misy ambadika izao tranga izao hoe atrandra matoky Clémence Rarinirina ary laza fa tsy anaky izany ny mpamily fiarakaretsaka satria tsy manara-dalàna io fanapahan-kevitra io raha ny fanazavana. Be loatra le fimenomenoman'ireo stationnement tsy ny eto ihany ny tratran'izao fa be dia be mody le renouvellement koa tiako atongavana mantsy dia zao mody hoe renouvelena dia rehefa avy eo ahena le isan'le parking ohatra amin'ity taon'ity enina le autorisé dia mody hoe renouvelena dia amin'ny herintaona ataony 4 dia laseza zany le anankiroa omena olona atao parking payant ho ana privé rehefa avy eo zany foana zany efa fahitanay na rehefa avy eo dia hoe mody asiana manao renouvellement nefa rehefa avy eo annulena le stationnement zany zavatra mitranga zany no hitanay ka zay ny tiako tenenina hoe zahay kosa ao anatin'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra reo ny stationnement taxi izay nerahanay nanao recensement miaraka tamin'ny commune tamin'izany satria zahay ny irahana hoe ataovy ny recensement nareo dia meo anay aty dia nomenay le izy dia rehefa avy eo théorina dia tadiavina hoe atao payant na hoe sanatriavina annulena tsy manaiky an'izany zay tsy manaiky an'izany annulation na fanafoanana ny stationnement taxi zay efa vitsy dia vitsy amin'izao fotoana izao.
fantatra fa anoratra taratasy amin'ny smgt izay orinasa munisipaly misana ny fiantsonana eto andrenivohitra ho fanoerana ity fanapahan-kevitra ity ny ao anivon'ny ftr mirarakopana ny fitakimbola ataony ny ika fitondrana raha tsy laza afa-tsy ny etra isika izay fanakany izy ireo vola hatramin'ny alika mivovo sy ny trano tsy miloko niakatra hatrany amin'ny ariveny ankoa ny etratrano kanefa etsy andany zany izao raha mahita izao ny fampitehan-tanàna Antananarivo renivohitra. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ihany potika avokoa ny ankamaroany lalam-pirenena rehetra manerana nosy isan'ireny mampifandray amin'ny tapany avaratry Madagasikara miazo ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina mampametra-panontanian'ireo mpampiasa lalana sy ny mponina ny momba fikojakojana azy ireny. Tato anatin'ny 12 taona izao tsy nahitana fanamboarana ireo lalam-pirenena rehetra kanefa ny 700 ny vidin-tsolika iray litatra no tokony natokana hikajina ny lalana. Ny taona 2022 no voalaza fa nisy vola 400 tapitrisa ariary hikojana ny lalana ka isan'ny voateny tamin'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahenina. Raha ny zava-misy anefa dia tsy nahitana fikojanana fanamboarana izany ny lalana iny ary raha nisy aza dia kitoto tsy nisy fanaraha-maso ihany koa. Potika tanteraka ny lalana mamakivaky ny tanàna ny mampikony. Vao afaka kely indray mikasy tanteraka ny fifamoivozana nanomboka ny sasakalina ka hatramin'ny 2 ora maraina ateo Ampampamena. Ireo taxi brosy ireo fiara manokana no afaka nanondia tao aorian'ny ora 2. Ireo vatan-dehilahy sy ny mponina manodidina kosa no mikarama mampita fiarakodia 2 alina ariary ny saran'ny fampitana fiara iray. Faritra nisan'ny mpamatsy vary, lavanilina, voankazo, karazana zandranomamy sy ranomasina, drakaka, voamaina sy ny maro hafa tsy voatanisa ny faritra avaratry Madagasikara. Maro toerana azo trandrany eo amin'ny sehatry ny fizahantany ihany koa anefa dia sombatra ny lalana. Raha mitohy izao fampitena vokatry ny tsy fijerena ny zava-misy izao dia hitokamonina ny faritra sy ny faritany manerana nosy. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray misy fiforonana depression tropicale any amin'ny faritra Atsinana ny nosy nanomboka omaly alahady ivoatra hatrany izy ary mety azo ny anarana atao hoe Eleanor. Na izany aza tsy atahorana kasika ny Madagasikara ety tafidrivotra ity saingy kosa efa misy fiantraikany amin'ny toetr'andro eto amintsika izany. Itoy araka izany orana mikizy eto Madagasikara araka ny tombana nataony sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray mandodina ny fampianarana ny sokatr'androany ny taom-pianarana 13 4 teny amin'ny ivitoeram-pampianarana ambony momba ny ekomonisma afaly arivo ambanidia eo ambany fiahin'ny fiombonana ny fiangonana kristiana na ny FFKM ity sekoly ity ary manofana olona mafy sy mampifandray ireo fiangonana efatra eo anivon'ny FFKM. Vitsy mpafantatra nefa ny fisiny ny profesora Michel Razafy Arvony talety sekoly. Fanadihadiana nataon'ny Ravy Razafy Maina eo amin'ny sariny ny Artanjona. Valtaona izao no nijoroany ny fitoeram-pampianarana ambony momba ny ekumenisma na ny IPAE FFKM. Manampaizana amin'ny ekumenisma manana maripaizana lisansa no mivoaka eo anivon'ny sekoly. Ny mpampianatra aloha dia eo anatin'ny FFKM izany fimonina efatra. Ny kara, ny emina, ny fitsikemina, ny FLM. Mpampianatra ny mpianatra dia olona kristiana ao anatin'ireo. Mety ho mpitondra vavahana izy mety ho kristiana. Mivavaka zao fa vonona anateraka an'izay. Dia hoe ny kendrena dia ny ananana olona manampaizana amin'ny ekumenisma ary olona tena miaramila izy ny anateraka an'izany. Zay ny foto-kevitra ny FFKM. Dia zay no natao teo zany filoham-piangonana moa no manokatra azy. Tsy hoe fianarana andakilasy isan'andro akory fa fianarana mifototra indrindra amin'ny ezaka ataon'ny olona le mpianatra zany amin'ny famafiaroana sy famakiana boky. Ka isan'ny misy ny 2 volana no miakatra aty Antananarivo ny mpianatra mandrisy ny herinandro mandray ny fampianarana sy ny taradalana zany indrindra. Dia misy koa ireo fanazana atao hoe stage izay ataony tereny moa ireny stage ireny indrindra dia any amin'ny fiangonana. Amin'ny fiangonana efatra zany tsy maintsy izaran'le olona hoe manana tanteraka an'izany ekumenisma zany izy dia mahalala tsara sy mahafehy tsara ny fiangonana efatra.
ny sanam'zany zany protestantisme, ny anglicanisme, ny lutheranisme, ny catholicisme mafejaran'zany izy dia mahay mampiray an'izany zay ny tena tadiavana. Tsy voafetra ny asan'ireo mpianatra mivoaka avy eo amin'ny IPAE FFKM. Manana tombon-dainy kosa nefa izy ireo raha eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao io tsy voafetra mihitsy akory hoe inona no asa ataon'le olona fa araka zany hoe olona manam-pahaizana izy amin'ny ecumenisme ary olona tena mahalala tsara zany ny fomba anaterahana amin'izany tena iainan'ny olona zany zay no tena amin'izao fotoana zany tena fototra hoe atao izay hamarin'ny olona zany amin'ny fijoroan'ny FFKM dia hoe anatanteraka ny firaitsan'ny fiangonana zay anatanteraka n'izay zay ny joron'ny FFKM zay ny FFKM azy ka mitady ny fomba izy anatanterahana an'izany satria ny zava-dehibe amin'ny ecumenisme io dia ny famolavolana ny sain'ny olona fa hiezaka hoe manova ny saina hibanjana amin'io mahiray ny fiangonana fa ny nitaizana mantsy hatramin'izao dia ao anatin'le fiangonana ihany ny nitaizana ny maha-kristianina mihitsy dia izay mila fanovana zany mila fitaizana tsy vita vetivety akory le ecumenisme io. Ny faran'ny volana novambra 2024 no tapitra ny taom-pianarana izay natomboka androany. Tsy miakatra ny sekoly ireo mpianatra fa misy kosa ny fiaonana atao isaky ny 2 volana mandritra ny herinandro. Misokatra ho anrehetra ny IPAE FFKM na mpitandrina na pastora, presbitera na pretra, ny sekoly na ihany koa ireo kristianina laika eo amin'ny fiangonana FFKM. Vaovao manodidina ny fampianarana izay ihany. Ny rafim-pampianarana vaovao no miatra eny anivon'ny sekoly rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taondasa tombony amin'izany ny fahavitany taom-pianarana mialoha saingy miteraka lesoka amin'ny faripahaizan'ny mpianatra ny rotoroto ateraka ity rafim-pampianarana ity ho ny mpanabe. Misasaka izao ny 3 volana faharoa vita izay ny 2 volana fahatelo. Ny 700 isanjato ny programa mpampianarana no vita ho ana sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana tsy maintsy atao maromaro ny fitsapam-pahaizana ho an'ireo mpianatra mba tsy ho tapohany rehefa tonga ny fanadinana. Ravirafy-mahina ny Artanjona Trany. Enjakenjana ny fampiarana ilay rafim-pampianarana vaovao napetraka mitondra indrindra ho an'ireo mpianatra nala fanadinana ho ny fanazavan'ireo mpanabe. Ao anatin'izay anefa tsapa fa tsy marika ireo mpianatra izay taketra navelan'ny Covid ireo rivodozan'ny fanesy ka nampiantana ny fampianarana. Fandaharam-pianarana zany ho an'ny sekoly tsy miankina dia izy ireo dia tena miazakazaka be tena manenjika faran'izay vita sy aingana indrindra ahafahana manatanteraka an'izany satria misy vokatra tedavina aminy, misy fifaninanana mipetsaka aminy fa ny any amin'ny fanjakana moa zany miaina malalaka mandeha tsikelikely eny izy manatanteraka ao anatin'izay. Ny resaka voalohany aloha zany zao dia ny fandaharan'ny mpampianarana anay ny kilasy manala fanadinana dia efa vita avokoa ny fanenjehana an'ireo programa rehetra. Maninona moa le izy no enjehana satria efa misy paikady sy petsapetsaka tsara mihitsy ao anatin'izay maha-privé azy zay dia mipetsaka tsara hoe amin'izao ka hatramin'izao tsika mahavita programa amin'izao, amin'izao ka hatramin'izao tsika manao programa ohatr'izao ary amin'izao tsika manao révision. Ny aty mantsy révision tena betsaka ao amin'ny sekoly tsy miankina dia révision tena mila atao be dia be mihitsy satria ny ankizitsika ihany koa efa tena mitotongana be mihitsy ny tsy fahaizany eo ihany koa ny resaka momba ny ataontsika hoe tamin'ny valanaretin-dreny mbola mipetsaka daholo ny taketsara zay napetsaka ireny eo ihany koa nefa ny singa zay efa atao hoe fanosehana tsikelikely amin'ny fitatana ny mpanjakana amin'ny resaka ataontsika hoe fanabeazana ny afampotehana zany memorona tsikelikely satria ny fanabeazana no lasa kely tetibola indrindra nefa ny fanabeazana ny tena besaka olona indrindra. Voatery manara-mampampianatra hafa ny sekoly sasany azona manenjika ireo raha tsy vita isa-taranja hanampiana ireo mpianatra tsy naharaka. Teo aloha zany zay efa bolana teo aloha zany zay no tena niazakazaka mihitsy ny fanatanterahana an'ilay ataontsika hoe programa ao anatin'izay. Misy mantsy ny ora omen'ny fanjakana hoe tsy maintsy ity ny ora ho amin'ny taranja anankiray dia manaja an'ireny taranja ireny zay fa mametsaka
betsaka ihany koa zay an'le antsoina hoe étude am'le ankizy ao anatin'ny étude zany laza maka mpampianatra anankiray mihitsy izay mametsaka mpampianatra mandika lesona sy manenjika lesona fotsiny zany ny iraka mpanaovina amin'io ataontsika hoe étude io mba hanafanganana andrareo ihany keo de zay apahany kely tsy vita teo amin'ny 2 volana voalohany zany de nenjehanay am'lay 2 volana farany tamin'ny janoary teo zany hoe efa vita daholo zany zao ny programme efa na vita examen blanc anankiray zahay fanadinan'andrana 5 no ataona kilasy mpanadinana iray asaika ny 9 fandaram-pianarana no vita ho an-tsekoly nanaovana fanadidina amin'izao 2 volana fahatelo izao mifantoka betsaka amin'ny fameren'ny andesina sy ny fanazaran-tsaina ireo mpianatra amin'izao kosa efa vita le programme de exercice fotsiny zany no alefa eny fa zany satria ny ankizy am'izao efa tsy de zatra mianatra lesona firotsony efa varimbarina amin'ny fikarohana sy ny famakina boky fivelarana ho an'ny tena manokana ny de lasa famerimberenana zany ny lesonatsika am'izao fotoana zao de rehefa tsara famerimberenana zany de inony zana ampidirana an'le fanabiazana sy ampidirana an'le zavatra tokony ampidirina ao amin'ilay ataontsika hoe ankizy ao anatin'izay tsy mitovy ny fampiarana ny rafi-pampianarana isaky ny sekoly na miankina na tsy miankina ny fanjakana misy ireo taraoriana noho ny fikatona ny sekoly vonjomaika atorana ahitana arety maso eo koa ireo voaterina ato ny fampianarana noho ny andro ratsy eo no mila fandrindrana izany mba hirindra ny rehetra eo amin'ny fanatanterahana ny programa mpampianarana farany amin'ny maresaka avy any ivelany ambony taremarika navoaka ny fikambanana mpiaro ny ankizy Save the Children ny amin'ny voka-dratsy ateraky ny ady amin'ny firenena maro manodidina ny 10 tapitrisa ireo ankizy voaterina andositra ny tranony maneran-tany vokatry ny ady anisan'ny lasibatra voalohany amin'ny fiantraikany ady ny ankizy araka ny tatitra nataon'ity fikambanana ity onjalalaina ranaivo manana mano randriamala ankizy 10 tapitrisa mahery no voaterina andositra ny ala an-trano fonenany tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra nataony fikambanana Save the Children 50 tapitrisa mahery kosa ireo ankizy nafindra toerana maneran-tany araka ny tatitra nataony ity fikambanana ity hatrany ny tombo avy roe ny taremarika hatramin'ny taona 2024 izao zava-misy tamin'ny taona 2024 izao ny taremarika ambony indrindra voarakitra hatramin'izay ny zaza latsaky ny 12 taona ny tena iarany fifindramonina tsy fidiny toy ny miseho any Soudan sy Somalia araka ny fanambarana nataony fikambanana Save the Children hatrany ankizy 535 mahery no maty tany amin'ny Lemak Gaza ary mahatratra 340 sy Israel ireo naratra hatramin'ny nanomboany ady ny fanaovan'i Israel sy Hamas anarivo maro no tsy tapopoka ny Lemak Gaza ankehitriny no sokajiny UNICEF fa ho toerana mampidi-doza indrindra iran-tany ho an'ny ankizy manoloan'ireo taremarika navoakan'ireo dia nanamafy ny fikambanana Save the Children ny amin'ny tokony ampitomboana sy anampina ny fanohanana ny ankizy maneran-tany indrindra fa ireo any amin'ny firenena miaina anaty ady tapitra ny fampalalam-baovao tombo kilasy tongova fiankasana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho arahinao misesy izao kosa ny fandarana ahoana marina ny Global News ny fandarana dinika ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe faranga ny sampana fampalalam-baovao tombo kilasy tongova mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray veloma tompoko